Jauna toko faraiky amby roapolo dia manomboka amin'ny 20 ny loahevitry mety amin'Andriamanitra raha antsika mijery androany moa dia hoe inona no tokony ho fetraika ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Inona ny vokatra tokony ateraka izay hoe ianao tia an'Andriamanitra, inona ny tokony ateraka izay zavatra izay. Ndao vakina azy manomboka amin'ny 5:10. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy, eny Tompoky, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fa ano ary miondrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny fanondroany, Simona zanaky Jaona, mo tiava ianao? Dia hoy izy taminy, eny Tompoky, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary miondrika. Hoy izy manonteny, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao enteny taminy hoe mo tiava ianao, ka hoy izy taminy, Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fa ano ary miondrika. Amen. Io andinin-tsoratra masina io no hitondra an'Andriamanitra antsika amin'ity hariva ity, tsy tena hoe aritra elabe aho fa aoka ianao hifantoka tsara. Jesosy dia nanontany fanontaniana manan-danja be tamin'ny Petera hoe mo tiava ianao? Tena tianao ve aho? Dia namaly telo Petera ary valiny mitovy hoe tiako ianao. Zay zany napetrako ny tompo intelo, tena tianao ve aho? Dia hoy koa Petera intelo manao hoe tena tiako ianao Jesosy, tena tiako. Nanontany, malahelo mihitsy moa Petera hoe fa maninona dia averiny intelo izy ty e, fa tsy efa mba ampy ve le fanontaniana voalohany teo, le fanontaniana faharoa teo, maninona ny averina intelo? Dia ny tompo mafisana tsara satria intelo ianao no nandany e, intelo aho no nilavinao. Amafisoko tsara zany androany, mo tiava ianao, mo tena mihoatra noho ny fitiavana reto ve ny fitiavanao aho, mo tena ao anatin'ny fonao ve ny fitiavana an'Andriamanitra? Ny Petera, hoy Petera hoe ianao mahalala Andriamanitra fa tianao aho. Tena sarotsy Petera miteny zany hoe jereo ny foko hoe fa fantatrao fa tiako ianao, fantatrao fa tiako ianao, fantatrao fa tiako. Dia valiny mitovy koa ny nomen'ny tompo rehefa avy eo, raha tena tia ahy ianao dia fa ano miondrika, andraso a miondrika. Dia avy eo verina indray, fa ano miondrika. Ny fitiavana an' Jesosy zany ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny ondriny Jesosy dia misy fifandraisana tsara mihitsy avy eo. Ny fitiavanao an' Jesosy dia tokony hisy fiantraikany any amin'ireo ondry. Azonareo ve le izy? Raha tena tianao aho dia andraso ny ondriko, raha tena tianao aho dia fa ano ny ondriko, karakarao ny ondriko. Le anankiray mamana moa avy amin'ny teny grika hoe mamana tena manome sakafo mpanahy. Petera nantsona hopitarika amanana an'ireo le hoe andraso indray dia le olona le manaramaso ohatran'le mpiandro ireo, io fa manaramaso jereo tsara, karakarao tsara ny ondriko raha tena tianao. Ny fitiavantsika ny Jesosy dia tsy maintsy misy fifandraisana any amin'ireo ondry. Amen. Misy fiantraikany any amin'ireo ondry. Ary raha antsika mijery rehefa avy eo hoe inona no tokony fiantraikany izay, fa zay aloha tsy misy olona mihitsy afaka milaza hoe tena tiany Jesosy izy. Anontaniana zany hoe ianao hoe tena tia, tena tiako ianao Jesosy, nefa tsy manao ninina ho amin'ny ondry izy, tsy marina zany. Fa ny olona tiany Jesosy, ny olona tian'Andriamanitra dia manao zavatra ho amin'ny ondry. Ny olona manana fitiavana an' Jesosy manao zavatra ho amin'ny ondry.
raha ny tena marina dia anisany azo anrefesana ny fitiavanao an'Andriamanitra koa hoe ahoana ny fihetsikao eo anatrehan'ny ondry. Inona ny zavatra ataonao an'ireo ondry mazava ho azy fa tsy izay ihany fa zay aloha tena fitsondriana amin'ity androany ity. Misy tenin'Andriamanitra hafa milaza manao hoe raha ty ay ianareo dia hitandrina ny tempo sy ny sisa fa te hifantoka aloha hoe ny fitiavanao amin'i Jesosy dia tokony hiteraka anao anao zavatra any amin'ireo ondry. Amen. Nave zany atao mijery an-dalantsika ary hanamarinana an'izay filazantsara ny Matteo 5:20 dia ho vakitsika manomboka eo amin'ny 1:1. Matteo 25:31 zany no rahantsika mijery vetivety amin'izay. Zao ary no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahan'ny anjely rehetra dia mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra amboniny ao anatrehany dia hanavaka azy izy taka ny mpiandry manavaka ny ondry amin'ny osy ary metraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankavia. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izao amin'ny ankavanana hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo ary izay nanorena n'izao tontolo izao fanaona dia nomenareo aminy. Nangetaheta dia nampisotonareo, ny vahiny aho dia nampetranonareo, tsy nanakitafy dia notafianareo, narary dia nitsabonareo tao an-tranomaizina dia nivanginareo. Ary izy amaly azy, ary dia amaly azy ny marina ka na hoe tompoko oviana ny hitanainao na ianao ka nomena ihany na nangetaheta ka nampisotronay ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampetranonay na tsy nanakitafy ka notafianay. Ary oviana ny hitanay narary ianao natahotra nomaizina ka nivanginay. Dia amala ny mpanjaka ka nao amin'ny hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay fanataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Dia tonga dia dikanitsika eny amin'ny 5:20. Famaly azy izy ka nao hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Io tenin'Andriamanitra io dia ao anatin'le torotenin'i Jesosy ny amin'ny andro farany, ny amin'ny fotoana izay hiaviany. Dia miresaka izy zany hoe rehefa tonga ny fotoana dia misy ireo voavonjy, ireo marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ary misy kosa eo ankilany ireo izay tsy marina, ireo izay ho very ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Dia raha ohatra ka jerentsika fotsiny ohatran'izao ilay tantara ka tsy dinihana tsara dia tahaka ny milaza ilay izy hoe rehefa manao soa ianao zany dia voavonjy ianao, ary rehefa tsy manao soa ianao dia tsy voavonjy ianao. Tsy tena zay ilay izy fa mifandray amin'ny fampianarana mety voalohany teo. Ny fitiavana ny Jesosy dia misy fiantraikany any amin'ny ondry. Amen. Misy fiantraikany any amin'ireo kristianina hafa, misy fiantraikany any amin'ireo zanak'Andriamanitra hafa ka atao anatin'ity fanoharana zay tsy tena fanoharana moa fa eny fanoharana zay nolazain'i Jesosy ity dia misy ireo le karazan'olona mitsoina hoe osy, ireo le osy dia misy ny karazan'olona mitsoina hoe ondry. Ireo le osy dia tsy nanao ninina mihitsy izy ho an'ireo kristianina hafa, tsy nanao ninina mihitsy izy ho an'ireo ondrin'Andriamanitra, tsy tena nisy fiantraikany tany amin'ireo. Raha ny tena marina zany dia zao tsy tia Jesosy, tsy tao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra, tsy nanana fitiavana an'Andriamanitra ireo, fa raha tena tian'ireo Andriamanitra dia misy fiantraikany tany amin'ny ondry izay fitiavana an'Andriamanitra izay, fa tsy tiany Andriamanitra dia mazava ho azy tsy afaka nanao ninina ho amin'ny ondrin'Andriamanitra izy. Fa ireo le antsoina hoe ondry ao anatiny kosa dia tiany Andriamanitra, tena tiany Jesosy. Azadiny fa tsy afaka hiditra any an-danitra ny olona anankiray raha tsy tian'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny fanahiny rehetra, amin'ny heriny rehetra izy. Ary ara-dalàna zany hoe very ireo le olona ireo satria tsy tian'Andriamanitra,
tsy tena voavonjy reo, mpikambana tao anatin'ny fiangonana fotsiny ireo, fa tsy tena nanana fitiavana n'Andriamanitra, tsy tena tao anatin'ny fony akory Jesosy. Very izy ireo, fa ny ondry kosa tena tiany Jesosy, ary izay fitiavany an' Jesosy zay dia misy fiantraikany tany amin'ireo kristianina. Ry havana izay manatrika eto, raha tena tianao Andriamanitra dia tokony misy fiantraikany any amin'ireo kristianina hafa izay fitiavanao an'Andriamanitra. Tsy afaka hipetraka ao anatin'ny fonao fotsiny izay, tsy afaka hoe tiako Andriamanitra dia hidera azy efa tena tsara zany, tiako Andriamanitra dia hankato azy tena tsara zany, zany mihitsy ny tenin'ny Tompo hoe raha misy dia dia hitandrina ny teniko izy. Fa ny fitiavanao an'Andriamanitra dia tokony hiteraka asa ataonao an'ireo ondry. Neny Petera moa nantsony Petera ho mpitory-teny, nantsony Petera ho apôstôly, nantsony izy ho mpiandrodry, dia nitenenin'ny Tompo mihitsy hoe fa any le ondry, andraso le ondry, karakarao le ondry. Fa na dia tsy nantsona ho mpitory-teny ary tsika, na dia tsy nantsona ho pasteur ary tsika, na dia tsy nantsona ho evangelista sy apôstôly ary tsika, na izany na tsy zany, tokony misy fiantraikany foana any amin'ireo kristianina hafa ny fitiavanao an'i Jesosy. Dia manome ohatra angeny Tompo e, dia atao jerena le ohatra omeny ao anatin'ilay fanoharana. Voalohany indrindra dia hoe nonao dia nomenareo aminy, nangetaeta dia nampisotsonareo. Misy tenin'i Jesosy zay any amin'ny tenin'Andriamanitra hafa manao hoe na iza na zovy manome rano mangatsiaka na dia eran'ny kapoaka monja azy ho an'ireny madinika mino ireny satria mpianatra izy. Ahoana azy izy? Tsy foana ny valontia. Zao angety eto ny tena ao an-tsain'i Jesosy zany dia zao: zay ataontsika ho an'ny kristianina anankiray dia tsy ho ataontsika ho an'iny kristianina ray iny, fa ataontsika ho an'i Jesosy tena mihitsy. Ary ao anatin'izay le zavatra misy. Tsy Jesosy tsy miteny hoe nona izy ireo dia nomenareo aminy, nangetaety izy ireo, tsy nanakitafy izy ireo, tany an-tranomaizina izy ireo, nanarary, fa izaho ozy Jesosy. Nefa tsy Jesosy ny nanaova an'ilay olona an'ilay izy, fa izaho ozy izy. Ninona ataonao amin'ny ondry dia ataonao an'i Jesosy zany. Ary zay mahatonga hoe mifamatotra ireo ny fitiavanao an'i Jesosy dia miteraka fitiavana ny ondry zany, miteraka ny fitiavana ny kristianina hafa zany, tsy afaka misaraka ireo. Amen. Dia tahaka izany le izy, nona nangetaeta dia nomenareo rano, nampisotsonareo rano. Ry havana izay manatrika eto amin'ny toerana ity, ny fitiavanao an'Andriamanitra ve miteraka n'izany zavatra zany any amin'ny kristianina hafa. Mahatonga anao manampy azy, mahatonga anao manohana azy, mahatonga anao miazy le zavatra ilainy. Eto moa ny ilain'ireo olona ireo dia hoe nona izy dia mila misotro izy fa nangetaeta, fa betsaka ny zavatra ilain'ny ondry, betsaka ny zavatra ilain'ny ondry. Tsika ve manao an'izany satria tia na dia mivavaka ataonao io ary angety. Raha mivavaka ho an'ny kristianina anankiray ianao dia iza zany tentinao ambavaka? Aza matahotra ny tenin'ny iza nentinao ambavaka? Jesosy. Nona dia nomenareo aminy, nangetaeta dia nampisotronareo. Zay zavatra nilain'ireo ondry ireo dia nomen'ilay ondry hafa no le fitiavana an'Andriamanitra. Dia ohatra zany mihitsy ny kristianina anankiray, raha tena tianao Andriamanitra dia anome izay ilain'ny ondry hafa ianao arak'izay azonao atao. Ary mino fa amin'ny lafiny ara-panahy dia tokony tena ho marina tanteraka izany zavatra zany amintsika, hoe mba ianao tena olona manome izay ilain'ny ondry amin'ny ara-panahy, tena mivavaka ho azy. Tsapanao izy iny tena mbola mila fanohanana mambavaka. Misy ondry anay atao anatin'ity vala ity mila fanohanana hita mihitsy hoe mbola reraka izy, hita mihitsy hoe mbola osa izy.
dia mila kristianina reny olona ireny hivavaka ho azy satria nona izy reny, satria mangeta-ety izy reny, ary raha mijanona nona eo izy, raha mijanona mangeta-ety eo izy dia inona nefa rano aneniny ho faty izy. Fa mila le ondry le sasany mba hanantona azy, hanome sakafo azy, hanala etaeta azy, hampisotro azy. Zany no tenin'i Jesosy raha tena tianao izy. Amen. Dia mikarakara azy ianao, manome azy sy ilainy ianao. Raha ho antsika tia la réunion tsy tena misy nona amikibo, tsy tena misy mangeta-ety. Tamin'izany ny rano mbola alaina any am-patsakany, mbola lavitra be ny fakana azy, ny sakafo sarotra ny mahita azy, sahirana ny olona. Fa ny antsika misy zavatra hafa noho izany ilay miara-panahiny. Nahoana no mipetraka fotsiny ianao, nahoana no tsy manao zavatra ianao. Raha tena tianao Jesosy dia mila manao zavatra ho anareny ianao, ampaherezo izy. Zay hitanao hoe ty ondro ty tena mbola mila kolokoloina izy ty tena mbola osy izy ty tena mbola malemy izy ty, dia adidinao anaty amin'ny tompo noho ny fitiavanao amin'i Jesosy, ny manome zay ilay miara-panahiny, ny mivavaka ho azy, ny manotrina azy amam-bavaka, ny mitondra azy eo anaty Andriamanitra. Zany ry havana ny tena fitiavana amin'i Jesosy. Misy fiantraikany any amin'ny ondry. Amen. Dia toy izany sy toy izany koa ny tantarainy eo ambany eo hoe tsy nanan-kitafy tsy zay moa, tsy nanan-kitafy ny vahiny dia napetraminareo, ny vahiny dia napetraminareo, tsy nanan-kitafy dia notafinareo, narary dia nitsabonareo, ka ho an-tranomaizina dia novanginareo. Tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany zay zavatra izay hoe mivavaka ho an'ny ondry ianao satria tianao Jesosy, manoro-hevitra ny ondry ianao, manampy sy mampahery ny ondry ianao, mitondra ianao. Tsika zany tena tokony zany mihitsy. Rehefa hitanao hoe tsy mivavaka ny ondry, reraka izy, tsy tonga taty am-piangonana izy, nitena lahady, tianao Jesosy dia tokony ianao hisy fiantraikany any zay fitiavanao zay. Amen. Tsy ara-dalàna zany kristianina hoe tiany Jesosy dia mahita kristianina anankiray tsy tonga mivory izy mitera lahady dia tsy misy fiantraikany any any. Tsy tena mbola ao tsara zany fitiavana zany, fa tokony hanosika anao hoe tena tsy mety ty ondro ty, tena mila karakarainy ty ondro ty, tena mila paireziny ty ondro ty, variny izy ty, alao atosiko. Alleloia. Ary ataonao amin'ny tompo zany, fa tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany, fa amin'ny fiainana mihitsy. Dia tokony iseho mihitsy zay tena tianao Jesosy. Tsy nanan-kitafy dia nomenareo fitafiana, tsy nanana trano dia nomenareo napetranonareo. Amen. Narary dia nivanginareo. Ry havana zay nanatrika tena ao anatinao ve zany zavatra. Rehefa marary ve ny ondry dia mamangy azy reny ianao, mba mahakasika anao ve ny zava-misy, voakasika ve ianao amin'ny fijaliana sy ny fahoriana sy ny olana entin'ny ondriny Jesosy. Fa tokony zany raha tianao Jesosy dia zay le izy zay. Tokony zany ny zavatra izy. Re iny ianao fa mamangy ianao, iny ianao fa manohana ianao, iny ianao fa tonga ianao, ny zavatra azo ny tananao atao, misy ondry ao anatin'ny fahasahiranana, dia iny ianao. Zany ny fitiavana amin'i Jesosy. Zany ny tena fitiavana amin'i Jesosy. Misy vokatra, misy fiantraikany eo amin'ny olona. Ry havana zay meno zao tenin'Andriamanitra izao. Hainao ve fa Jesosy ange zany dia tahaka ny hoe miara-miaina amintsika foana isan'andro. Tsika mieritreritra hoe atao anatintsika izy vity, fa ozy zay eo akaikinao io Jesosy. Marina sa tsy marina? Nareo ohatra matahotra zany. Raha araka ilay tenin'Andriamanitra teo, io akaikinao io no Jesosy. Marina ve sa tsy marina?
aoka tsisy amanty koa zay resaky zay dia hivavaka amin'ny madame Sophie ianao manomboka raha-pitsona hivavaka amin'ny raha Patrika na monsieur Maurice hoe ry monsieur Maurice io ta io zahay fa ianao ny Jesosy fa ny tiako tenenina dia tsotra ihany io ny solo-tenan'i Jesosy io no ambasadaoron'i Jesosy zay ataonao amin'ny olona io dia ataonao amin'ny Jesosy ary tsy zany no teny an'izany fa Jesosy zay tsy ataonao amin'io dia tsy ataonao amin'io raha le zay ataonao ihany dia hafa miany tsika eny zay tsy nanao zany inge tsy manino dia c'est pas grave zay nanao moa dia natao no an'i Jesosy zay tsy nanao dia c'est pas grave fa ozy izy manao hoe zay tsy nataonareo tamin'io dia tsy nataonareo tamiko areo ny ola satria misy zavatra tokony ataonao amin'ny ondry a ka tsy ataonao dia tsy ataonao amin'ny Jesosy tsy le olona manao ihany no tenenin'ny tompo fa areo tsy manao koa dia tafiditra ao areo raha tokony hivavaka ho amin'ny ondry ianao ka tsy mivavaka dia ozy ny tompo hoe tsy mitondra mivavaka azy any raha tokony hamangy ny ondry ianao ka tsy namangy dia hoy tompo mpanao hoe tsy namangy ahy iny zany raha tokony hampahery narary aho ozy narary aho angefa iliteny mihitsy hoe narary aho ozy Jesosy fa zany mihitsy le izy ka tsy Jesosy no narary fa le ondry fa ozy Jesosy hoe narary aho Jesosy tsy marary zany a fa eto izy rehefa miteny hoe narary satria narary ny ondry tsisy namangy riavan'izay zay ataonao ary zay tsy ataonao a dia ataonao na tsy ataonao amin'ny Jesosy aoka eritreritra tsara ianao dia tsy le zavatra tsara ihany fa tadiova zay zavatra ratsy ataonao ny ondry dia ataonao amin'izy avereny tsara aloha zay zavatra ratsy ataontsika amin'ny ondry a dia ataontsika amin'iza amen ve zany sa tsy amen hoe zay zavatra ataonao dia ataonao an'i Jesosy ka raha mifosafosanany ianao e dia tsy zany fosainao fa Jesosy ka zay zany fosan'i Jesosy mandehany taovy rasa ianao fosao Jesosy rasa ianao fosao izy dia aratsio rasa ianao sao zay matafotoana ny ondry dia iza ny atao tafotoana ataovy tafotoana Jesosy rasa ianao zay manevaneva ny ondry dia iza ny tevaneva eny Jesosy daholo nge ary zay marina ngely izy satria kristianina dia miafina ao ambadika Jesosy foana na dia Andriamanitra ro mijery atsika dia tsy tena isika mijereny fa Jesosy ny famarinan'i Jesosy ny fataterahany Jesosy zany no mahatonga atsika famonjena no mifinana dia ara-dalàna mihitsy Jesosy efa nomenao amin'izao zay nge ny toeranao efa nentin'i Jesosy no toerantsika dia izy nanaovantsika ka zany ange tokony hatonga atsika hitandrina hoe tena grave ka izany ny zavatra tsy mety atao amin'ny kristianina anankiray tsy vita mora ka ay tsy zava-maivana Jesosy mihitsy nanaovanao azy ary tokony hatonga atsika ilaza koa hoe tena mahafinaritra ka manao zavatra ho an'ny kristianina anankiray satria Jesosy tena no mihitsy nanaovako azy Jesosy ohatrany ianao le hoe tsika zao misy foana miteny hoe manao asan'Andriamanitra teny anareo zao ny asan'Andriamanitra hoe zao ataoko zao io manao asan'Andriamanitra io mitoroteny io fa zay asa ataonao amin'ilay kristianina koa ny asan'Andriamanitra ataonao amin'ny vantana ataonao amin'ny vantana asan'Andriamanitra antanina Petera hoe motiava ianao andraso avy ny ondry koa farano avy ny ondry koa andraso avy ny ondry kelika na le kely ary na le farany madinika indrindra ary na le atao tsinitsinina indrindra ary avana zay manatikety Jesosy kely koa reny a aoka hitandrina tsara fa Jesosy kely koa reny na dia voainga anareo izy vao nanolontena ho an'i Jesosy mbola ozy Jesosy koa reny Jesosy kely reny
tsy azotsika atao tsinotsinona sy ataotsika aminy ty ataotsika ho amin'ny androany dia tiako raha ohatra ka eritreretra tsara ianao hoe manahoana ny fetraika ny fitiavanao an' Jesosy any amin'ny ondry. Misy fetraikany tsara, tena misy fetraikany. Raha tsy tena mbola misy fetraikany loatra, angatao Andriamanitra tonga fanavaozana mila fanavaozana ny fitiavanao azy. Mila fanavaozana ny fitiavanao azy. Ndao tsy tovonavaka. Mangatao amin'ny toko manokana ianao, mba hita manokana anao Andriamanitra, mba misoanao manokana Andriamanitra, mba hivantokatsika. Alleluia.